Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tonga ny araba ny filoham-pirenena tamin'ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha androany fianakaviam-be ny FFKM izay notariany Monseigneur Samuel John Ranarivelo filoha-pitariky ny FFKM Ampirinasa. Tonga ny araba tratran'ny taonan'ny filoham-pirenena malagasy Rajonary Mampianina mivady teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha androany ireo filoha mpitarika sy mpikambana ao anivon'ny FFKM. Ny FFKM na fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, raha tsy ivona dia ahitana ireo fiangonana misa efatra, dia ny FJKM na ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara, ny ECAR na Eglise Katolika Romanina, ny FLM fiangonana Loteriana Malagasy ary ny EEM Eglise Episkopale Malagasy. Ny rarisoa na presika ny filohan'ny repoblika mivady tamin'ireo adidy sandraikitra lehibe izay sahan'izy ireo amin'ny fitantanana ny firenena, ireo filoham-piangonana efatra izay nosoloan'ny filohan'ny FFKM mateny dia ny Monseigneur Ranarivelo Samuel John zany. Ny araba azy ireo nahatratra ty taona ty ihany koa reto farany ary nilaza fa mivavaka ho azy amin'ireo asa maro miandry indrindra amin'ity taona 2024 ity. Nakasitraka ny firaritso nataon'izy ireo ny filoha Rajonary Mampianina ary nameriny izany firaritso zany tamin'izy ireo sy tany amin'ireo mpino tsirairay tonga nanatrika ty fotoana teny Iavoloha androany ity. Tsy menatra ny mijoro amin'ny maha-kristiana azy ny filoham-pirenena raha ny nambarany ary vonina trany ny anohy ny adidy aman'andraikitra tanterahana miaraka amin'ny mivavaka ihany koa.